Zay ihany koa no mitondrantsika makana lafim-baovao manasongadina ny fahasalamana manoloana ny fisiana aretina tazo Moka mahery vaika izay nitranga teto amin'ny faritra Analamanga, manatanteraka fitiliana ary mametraka ny fomba hiarovana amin'ireo aretina maro samihafa ny ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Amin'izao fotoana izao dia efa misy ny ekipa manao fikarohana mahakasika ny Moka izay mitondra ity aretina ity. Natratra 720 ny olona voan'ny tazo mahery voatiry teto amin'ny faritra Analamanga nanomboka ny volana janoary no makaty. Tranga izay mampiayan'ny ministeran'ny Fahasalamana ary anatanterahany sapandraramisana ny ady avy amin'ny tazo fanadiadiana ahafahana mametraka fisorohana matipaika. Tato ato zany misy an'ilay fisehoana aretina tazo Moka zany le atao hoe kana palio autochtone eto amin'ny tanàna Analamanga dia nahitana ho an'ny Analamanga renivohitra zany dia nahitana atotanisa eo amin'ny 2 eo zany aloha ny hitratreto hatramin'ny volana janvier. Raha eto amin'ny faritra Analamanga manontolo moa zany dia zay ny atotanisa mikasika ny Analamanga renivohitra. Dia voakasika izany koa ny Analamanga Atsimondrano ny totaly eo amin'ny hatrany amin'ny 17 any dia ny Ambohidratrimo koa tafiditra ao anatin'izay raha hatramin'ny janvier, volana janvier tamin'ity taona ity ka hatramin'izao tsika miteny izao zany dia mahatratra ny amin'ny 720 sy 900 any zany io karazana io hoe kana palio autochtone io. Dia le ho atao amin'izao fotoana izao zany raha iverenantsika kely ny tantara taloha ataontsika hoe tany amin'ny taona 720 sy 770 tany dia nisy an'ilay trangana aretina tazo Moka zany ilay atao hoe be mangovotra tamin'izany fotoana izany dia mba hialana amin'izay le hoe fimety sanatry fiverenan'izay tranga izay zany dia miroso zany manao ny prévention zany amin'izao fotoana izao dia izay ny antony anaovana an'izao hetsika izao le surveillance entomologique moa zany no filaza azy dia ao koa ny surveillance épidémiologique. Amin'ny alalan'ny kaikitry ny Moka anofely femelle no mitondra ny tazo. Ny alina no tena amindran'ny aretina amin'ny olombelona. Ahafahana misotroka ny fahazahoana ny tazo dia noezahany ekipan'ny ministeran'ny Fahasalamana ny tily ny fihetsiky ny Moka. Tokantrano 4 teny Tanjobato no novidina nanaovana ny fikarohana. Ny tena atondianay ity zany maka indicateur de transmission ny paludisme eto zany hoe le vecteur mihitsy no jirena zany dia manao izay chasse de nuit zany mandritra ny 2 alina ka aorianan'izay ny ahafantarana ny densité an'le population vectorielle eto zany ahafahana manao lutte vectorielle zany après an'le analyse ataona eto dia misy comportement an'le Moka zany no jirena ihany koa hoe mihinana ao an-trano ve le Moka sa aty avelan'ny trano zany dia jerena ihany koa ny fotoana hoe fanekeran'le Moka zany hoe le pic d'agressivité zany afaka jerena ihany koa hoe eo amin'ny am'firy ka hatramin'ny firy eo izy no tena manaikitra satria ny Moka vecteur dia amin'ny alina ihany izy manaikitra zany ny Moka anophèle femelle zany dia amin'ny alina ihany izy manaikitra zany dia izay ny antony anaovana an'le capture amin'ny alina dia hijerevana an'izay hoe am'firy izy satria arakarak'izay koa ny comportement hoe am'firy le olona miditra ao an-trano am'firy izy miditra ao anatilay dia ahafahana manentana an'le olona zany hoe tokony hiditra ao an-trano ao amin'ny fandriana izy zany hoe ohatra hoe amin'ny 120 ohatra ny Moka no manaikitra dia tokony hoe ao anatin'izay zany tokony efa ao anatin'le moustiquaire izy zany fa tsy ety ivelan'ny moustiquaire rehefa matory amin'ny alina dia izay koa zany anisany hoe fisorohana an'le transmission le paludisme. Fitanjona dia izao tsy hirongatra tso raha sanatria misy ny firongotany tazo Moka eto amin'ny ampovoan-tany manomboka amin'ny volana oktobra moka hatramin'ny volana mey izy io dia efa manana singitsika ahafahana hoe miady amin'izany zavatra zany hisorohana tsy hirongotana zany eto ampovoan-tany zay ny antony anaovantsika izy ity ary izy ity moa dia fiarah-miasa eo moa zany ny ministeran'ny Fahasalamana momba ny ady amin'ny tazo Moka ao koa ny Institut Pasteur de Madagascar ny amin'ny toerana hafa iarahana miasa zany izy ity ahazahoana izay singa ahafahana miady raha sanatria ka misy ny firongotana zany tazo Moka zany amin'ny taona fifindrana. Ny toteny Ambohidratrimo ny asa no tanterahany ireto ekipan'ny ministeran'ny Fahasalamana ireto.
Ny tanjona dia ny hiarovana ny malagasy amin'ny firongatry ny tazo ary ametrahana fomba maty paika hisorohana ny aretina tazo izay azo avy amin'ny kaikitry ny moka.